le sambokely nisy voaly raha io no nisy sambokely anankiray izay mpivezivezy mpitatitr'olona teo amin'ny ranomasombe Méditerranée France sy Italie teo eo no fiasan'ity sambokely ity. Mitondra olona eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 eo izy ary rehefa mpandehandeha eo izy dia tsy nisendra olana mihitsy ary zatra matoky azy ny olona rehetra fa indray andro nisy somary rivotra mahery izay namely ny sambo, doladola mafy ny sambo ary nikoropaka daholo ny olona tao anatiny rehefa naheno izany fidoladolan'ny sambo izay natopatopan'ny rivotra izany. Dia somary ny sasany nikika mafy, ny sasany vavaka tery amin'ny toerana nisy azy tery ary ny sasany mianahana fotsiny tsy hitan'izay atao fa gaga ny ramatoa anankiray nahita an'ilay lehilahy izay mpamily ny sambo. Io angamba ny kapiteny dia nanantony izy sady niteny manao hoe fa nahoana ianao ny tsy tahita mihitsy, fa nahoana ianao ny tsy mba mikoropaka mihitsy, fa nahoana ianao ny tsy ohatran'ny tsy misy aminao, tsisy fahavoazana aminao akory izay mahazo ny sambokely izao ankehitriny izao. Dia sady nijery azy tamin'ny mpitoniana tanteraka ilay kapiteny sambo no nitsiky sady niteny manao ny rivotra ve? Aveleo izy hitsoka amin'izay ity fa anehoana ny fahaizan'ny mpamily ny sambo fotsiny io. Ary ny rivotra ve? Aveleo izy hitsoka amin'izay ity ihany koa fa tonga ny sambo handeha haingana io ary ho tonga ny amin'ny tanjona izay hotratrarany. Tonga tony ho azy teo ihany koa ilay ramatoa rehefa naheno izany tenin'ilay kapiten'ny sambo izany. Fa andray lesona isika ao amin'ny Romana 9:9 ny 9:20 manao hoe Romana 9:9 9:20 ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voaontso araka ny fikasany rahateo. Ny zavatra rehetra hozy izy dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Fantaina tiako apetraka aminao dia hoe tian'Andriamanitra ve ianao sa tsy tian'Andriamanitra? Dia mety hamalinga-kingana-peo ianao hoe tian'Andriamanitra izany hoe kristiana, izany hoe olona mivavaka, izany hoe makany am-piangonana foana. Eny marina mihitsy izany. Fa ny fantaina mipetraka dia izao manao hoe matoky azy ve ianao sa tsy matoky azy ihany koa? Rehefa tian'Andriamanitra ianao dia izao hoe izao fotsiny zavatra ataonao. Aza matahotra na amin'inona na amin'inona ianao. Ny sambo dia hanoharana ny fiainantsika. Ny rivotra mitsoka mety ho olana io, mety ho problème io, mety zava-tsarotra io. Fa izao hoe Jesosy ve no kapiten'ilay sambo mpiainanao sa tsy izy e? Sa ianao no mezako mitondra azy foana fotsiny eo? Manomboka izao ianao dia avelao hitsoka ny rivotra amin'izay tiany mihitsy. Fa avelao fotsiny Jesosy no hitana an'ilay voaly mba hanangona ny herin'ny rivotra rehetrarehetra mba hahatonga ny sambo handeha haingana. Sambo fiainanao io, mba hahatonga ny sambo ho tratra ny tanjony, ilay tanjona eo amin'ny fiainanao io. Aza matahotra izany ianao, aza mivadi-po izany ianao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa hoy izy manao hoe fa ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Dia aza janona eo ihany ny toko sy andininy fa hoentiko eo amin'ny andininy faraka eo amin'ny 10 manao hoe inona ary no lazaiko ny amin'izany zavatra izany. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza moa no atohatra antsika? Azonao ve izany teny izany? Raha Andriamanitra no momba ny fiainanao, raha izy ny eo amin'ny kapiteny sambo, ka iza moa no atohatra anao amin'izany? Ka inona mahatonga anao mangovitra foana? Inona mahatonga anao mikika foana manakariva? Inona mahatonga anao matahotra? Inona mahatonga ny tosodranao hiakatra indraindray? Ka ianao tsy tian'Andriamanitra? Raha tian'Andriamanitra ianao dia izao, aoka ho tory mandrakariva ao anatin'ilay sambo ary aza dininao fa Jesosy no mitana an'ilay voalin'ilay sambo, izy no mamily azy. Ny rivotra iny tsy azonao baikona mihitsy iny e. Mitsoka amin'izay tiany izy ary te hamely ny sambo, te hamaky ny mihitsy ny tanjony fa hanehoana ny herin'ny sy ny tanjak'ilay mpamily ny sambo ilay kapiteny Jesosy fotsiny ihany. Ny fivoakany ny rivotra iny raha tsy misy an'iny koa nge tsy mivoaka ny herin'i Jesosy ary izy ny hitondra ny fiainanao, hahatonga ny tanjona rehetra izay hotratrarinao, ho tratranao izany. Ajanontsika eo ny lesona fandaontsika hivavaka. Raha eo misaotra satria afaka mampahery sy afaka mitondra lesona tsara ho an'ny mpiaino zahay. Engany iray malalao mba ho tianao tanteraka tokoa izahay ary tena hoe hatoky anao indrindra fa mpiaino sy mpijery ary mpanaraka ankehitriny ary tena mba ho tratra tokoa ny tanjona na dia mahery aza ny rivotra mamely ny sambo-piainanay fa ho tonga eo amin'ny tanjona izay tratrarina tokoa ny sambo-piainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anonako mivavaka. Amen.